misaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Fahalamerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity an'ity ka dia manasanao hatrany manaraka izany hatramin'ny farany alohan'ny dirantsika any amin'izany dia hivavaka isika iranay tompo sy mpanjakanay eo misaotra anao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny hery avy aminao, mandray ny fahamarinanao, mandray ny tokinao, mety izy ianao mba mela fahatsoana sy ny eloka rehetra arana vahoanay mandrakariva mba ahafahanay mahatakatra ny tianao mba aminaran'i Jesosy, amen. Tena lesonantsika androany dia manao hoe lay andrinanao lehibe. Misy tombontsoa lehibe amin'ny fananana mpiray tampo izay miasy miaro anao indrindra raha mbola zaza ianao. Raha hiara amin'ny fampitahorana ataon'ny ankizy hafa ianao ohatra dia fantatrao fa manana olona azo antsoina mba hanampy anao, maherisetra sy mampidoza kokoa noho ny fampitahorana ataon'ny ankizy eny tokotanim-pianarana ny fifanandrinana lehibe. So ihany isika fa manana zoky izay afaka hanampy antsika. Rehefa tsapantsika fa mihamanantona ilay fahavalo dia azontsika ataony miantso an'ilay miasy miaro antsika satria tsy mahamenatra azy ny anao hoe rahalahy. Ny hevitra ny zavatra ny ilain'ireo anjeliko Jesosy ary ny asa mba hampahery azy ireo tamin'ny ady natao tamin'ny fahavalo. Hitantsika amin'ny Daniela 10 ohatra ny fanampian'i Jesosy ny anjely anankiray izay manana ny maha izy azy na dia tsy voatonona aza ny anarana dia azo antoka ny manao tsoakevitra fa ilay anjely ao amin'ny 112 ihany no voaresaka amin'ireo toko aforoa ireo aloha izay voalaza fa ny anjely Gabriel ao amin'ny Daniela 9 tonga mba hanazava ny faminaniana momba ny 340 andro io anjely io ary eo amin'ny 7 naneho ny faminaniana momba ny 70 herinandro izay milaza ny amin'ny fotoana voalohany iavian'ny Mesia. Izao ny voalaza n'ilay anjely eo amin'ny 10 hoe fa ilay andrinan'ny fanjakan'ny Persia ozy izy nanohitra ahy 120 andro fa indro kosa Mikael anankiray amin'ireo andrina lehibe ny tonga hanampy ahy. Na dia izao ihany ny sisany janona teo amin'ny mpanjakan'ny Persa teo amin'ny ady mikasika ny andrinan'ny Persa dia na dia ny anjely Gabriel aza dia nila fanampiana. Ao amin'ny bokin'ny Daniela no resahana voalohany indrindra momba ny Mikael ary any amin'ny bokin'ny Joda sy ny Apokalipsy indray dia izay vao mahita ny resaka momba azy isika. Teboka maro no manondro fa tsy anarana anjely hafa ny hoe Mikael fa anarana hoeto manondro an'i Jesosy Kristy. Voalohany ny anarana hoe Mikael dia midika hoe izay takan'Andriamanitra. Faharoa raha nisy fotoana nilan'ny anjely toa ny Gabriel fanampiana, i Mikael kosa tsy mba nila fanampiana fa nandraisy sy nandresy mandrakariva. Tsy misy nizaniza mahatohitra azy. Fahatelo i Mikael no andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Voalaza koa fa arkanjely Mikael izay manondro fa tsy zava-boary arak'izay anambarany sasany azy izy. I Paul kosa dia niaiky
fa i Jesosy no antsoina hoe arkanjely raha nanondro ny feon'i Jesosy ho feon'ny arkanjely izy. Raha fitimina ny lesonantsika androany dia ilay andrianantsika lehibe izay antsoina ny fontsika dia tahaka ny antsoin'ireo anjely azy tonga anampy dia azontsika tokony miantso azy mandrakariva fa mamonjy antsika amin'ny fahoriana tokoa i Kristy. Amen. Vavaka isika. Ianay tsara indrezan-danitra mbola misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay nomenao nay indeo ny faminaniana rehetra dia manambara ihany koa ny fahamarinanao ary ny fanambaranao anazy amin'ny mpanomponao dia manambara ihany koa fa miaino ny fitarainana, miaino ny vavaka ataonay ianao. Ka amin'ity anio ity dia nangataka aminao manokana mba ho eo amin'ny tsirairay ankahery anay, hanoro lalana anay ary koa maly vavaka anay. Tanora sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.